dia nitanterahany zany satria mahatoky izy fa tsy mba tahaka ny olona zay mampanantena nefa tsy manatanteraka akory ka mampanantena tsy misy. Feno ny kapoaka mirehatra mena avokoa ny tondro rehetra na inona horesahana: jiro, rano, lalana, toe-karena, fahasalamana, fahalalahana, fanajanany zo, fandripahalemana sy ny sisa. Samy manao antsoavy sy mitaraina avokoa ny mpisehatra rehetra, manana fitiavana, saro-piaro amin'ity Madagasikara, ankalaza tsy ho ela ny 520 taona niverena ny fahaleovantena ity. Madilo ny sofina ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta, miatrika ireo solombavambahoaka eny Tsimbazaza, ka hanaovan'izy ireo litanian'ireo fampanantenana natao tamin'ny vahoaka, tsy misy tanteraka na iray aza. Miaza kasika niny zavatra action potrany moaly iny. Io dia misy tandrevako ny fanjakana. Satria inona ny antony? Mba fa impiry moa zay teny hoe be loatra le produit chimique miditra eto, sady baranahana be le positsika automatinao. Be loatra ny produit chimique miditra eto, zany ny sakafo étranger miditra eto amintsika fa le famokarana eto toerana bloquen'zareo. Any aloha ny zavatra ray. Ny fijeriko anankiray anaty fijeriko anahy fa tsy ho an'olona hoe sao dia misy fasiparanao. Satria tsy possible misy maka hoe olo efa mihoatra 12 mahery reny indray maty. Fa tena manarak'izay hoe sepitra. Raha ohatra ka hoe misy nandeha ara-dalàna tsara ny jirama, oxygène na extracteur na zera bebe, dia maninona any amin'ny toeram-pitsaboana tapatapaka ny jiro. Satria zany manome lalana ny fahafatesana an'ilay olona. Ny faharoa manarakarak'izay mikasika ny jiramaty aty aminay amin'ny faritra Ambatondrazaka amin'izao dia sady tsisy rano ny tsisy jiro. Amin'ny 12 alina ny rano mandeha dia amin'iny daholo ny olona vao mivoaka mitondra biton jaune. Ny jiro tsisy. Mba fantatritsika ve hoe zaza amin'izao manao CPE na jiro na rano tsisy. Dia aiza ho aiza amin'izany le Madagasikara mandroso. Kasika ny lalam-pirenena. Maly ianao ministry ny asa vaventy miteny hoe anomboka ny RN2, aza mandainga ianao. Voafako malany avy tany fa aza mandainga ianao. I RN2 navoaka ny anamanjary fanjakana fahatelo. Tamin'ny vaovaontsareny maly iny dia le arabe le mitoy amin'ny boulevard Ratsimilao le nandanana ny trano tao dépôt 4e Matatamatavy. Afaka miverina miditra i Madame Gisèle rehefa avy eo fa tapitra mondro miditra roa minitra ihany ny fanehoan-kevitra mba ahafahany hafa mba miteny ihany koa. Salama tomboka avy aty Mahajanga isika vahoaka malagasy dia ampahatrana exprès efa programme politika Andry Rajoelina tapahana ny jiro dia tsy miasa, tsy mampidi-bola ny gasy, mistila hoe autosuffisance alimentaire na baraza ray tsy vita. Tena ifampihinana isika afaka fotoana fohy satria tsy mahavoavidy sakafo intsony dia anjaka ny karana ho lasa République Islamika de Madagasikara avy aiza reny vola be tamin'ireny henany tobaka eran'ny mosquée reny amina miliara nge reny iza ny tena mantsy an'ireny vola reny tena ambanin'ny Islam sika tsy dia zay resaka fanambanina zay moa zany miara-banao tena ny fandehany iza dia avy aiza avy aty Fianarantsoa iza dia avy any Fianarantsoa monsieur Richard avy aty Fianarantsoa monsieur Richard ny zavatra omaly zao nanaraka an'le tao amin'le olona tao moskena dia nisy nahinkabary be mihitsy tao lazainy fa hoe jamba ny tsy mahita ny zavatra taon'le fitondrano. Fa zany efa tena mahita fa ny tena olona farany jamba indrindra Madagasikara dia ny olona tsy mahita ny fahoriam-bahoaka. Averiny zareo fotrany zareo daholo angamba ny fiainan'ny olona, ny tsindroka ny jaly ny mahatsy, ireo tsy voatsabo rehetrarehetra ireo. Ka za dia tena manizinizy eto fa ny mpitondra mihitsy ny tena farany jamba eto Madagasikara tsy mahita ny fahoriam-bahoaka. Efa misaotra betsaka. Misaotra monsieur Richard avy any Fianaratsoa. Io moa samy mana ny jambany misy ange ny jamba ny vola rehefa jamba ny vola dia milaza ny tsy tokony lazana sy ny maniely ny tsy tokony ahely dia mikimpo manoloana ny fahoriam-bahoaka ka io moa samy manana an'le mety ry zareo samy zareo to ange ny teny hoe jamba zay tsy mahita ny filaminana amintsika eto kosa satria mety betsaka miditra any am-paosy. Raisika ny antso manaraka ary iza dia avy aiza? Allô? Salama tompoko. Oui, Victor Diego. Victor?
ya Diego ndao Victor mana fagnaza iny deputy niona tamin'ny premier ministre aby tsisy tany tsara Diego italaka vola aloha misaotra premier ministre misaotra président tsy taloha fahorim-bahoaka tsy talotra boka amin'ny vahoaka io boka misy tofo io sotra ny Diego avy any fotra ny Victor avy any Diego avy any Tsaranana moa zany sady manenjikenzika mamaky afatra ihany ano miditra nareo salama zany fanazavana sy zany ny tena fototra ny fahatrana dia ny faharavan'ny fifandraisan'ny mpiaramonina sy ny tsy fampitokisan'ny mpitondra entina sy ny entina dadafarany mandefa ny afatra ianitra avy any ampita-tafika mandefa nyty afatra lavalava ty salambe ny afatra ho an'ny mpangalatra mpanao kidnapping mpanolana sy ny sisa vao mihevitra ianao ratsy nareo dia efa misy mafantatra mivorivory manomana fa fanafiana nareo efa misy mahita sahady andeha hanafika reo voaraka fa raha rehefa manafika nareo dia indrisy fa voatifitra vao olana tapadony olona dia tsy voasambotra indray nareo tafaporitsaka tsy haiko tsara tsy azoko tsara ndreo resany antso dia ahoana ny fandehany allo salama tompoko efa tafiditra anao iza dia avy aiza nga vosy avy aty Mazanga nga vosy vosy ndao ary nga vosy avy aty Mazanga tantarao ary mba nahane hevitra amin'ny ahoana ny fandehany efa izy io ka zahay rangahy mba manaitra ny fitondram-panjakana fa misy maire aminay any amin'ny faritanay any région-ny Androy any be ny tanànany commune Ambazoa tena manao magnararaom-pahefana mihitsy satria olo efa tsy lany mbahoaka le zalahy io teo maire taloha dia nagnararaotsy zany niditra amin'ny antokony fanjakana mba hiverenany amin'ny toerana dia tsy lany vahoaka izy teo ny fagnampihana rehetrarehetra zay alefany dia antsasaky ny fagnampihana io dia raha ofeny le zalahy io antaogna ka manaitra inareo amin'ny fitondra fanjakana mba hijery akaiky zany zavatra zany fa tsy mety ary zay mihitsy ny azakazahandreo amin'ny antoko ny fitondragna ity fa hanao zay tsy mety atao satria tsisy mpanaramaso zareo tsisy mpandeverety ka fa tsy mety itsony zao fitondrana zao fa mitsangana ny vahoaka mpamboly zahay rangahy reto tsy mpanao politiky fa mpamboly fa ny fahitanay azy hatra amin'ny Andriamanitra efa tezitra amin'ny raha ty zay zany ny fanehoan-kevitra anay dia jereo nareo akaiky commune Ambazoagna io fa tapitra ndro minitra ngavosy afaka miverina rehefa aveo zay moa zany antso no ataon'ny ngavosy avy any Mahajanga zay any Androy iny misy an'ilay toe-javatra nresahany teo ny tompona ndraikitra angamba mety mandray ny fanahiny salama tompoko Edson ok ny ahy zany dia momba n'ity fitondrana ty any ohatra ka hitanisy zavatra sy mety amin'ny ty fitondrana ty tika na ray volana sy tapitra ilisany zavatra sy mety atao ary tena ny faran'izay rasy indrindra tamin'ny fitondrana teto Madagasikara ka ny avy izao voalohany lesina sika Malagasy amin'ny hoavy tena hijery tsara hoe manakory ny olona tena ao compétence teto Madagasikara fa tsy hoe vitany vava ihany mba jereo tsara esino atsika faharoa zany ny fitanisana raky teneniko tao zavatra tsy mety amin'izao fotoana zao tsy ho tapitra mihitsy naray taona ka inona atao ny ahy zany eritreritry dia hoe tokony avela eolon-tsono manitra ny fotoana maromaro io fitondrana io fa dia sika mieritreritra tokony inona ny action ny ampanao politika na isika olo sitra zao ny action zany tokony atao inona ny action tokony atao mba sapaharitra an'izao fitondrana zao ka hampizany ny vahoaka saotra toko misaotra anao misaotra ny Edson avy any Toliara raisitsika ny antso manaraka ary miaraba fidy miaraba eo amin'ny sécurité aminao miaraby raba ny donao fandehany zaka avy aty amin'ny sany to nzaka tantarao ary
zavatra mampalahelo rehefa amizao toezara indrindra fa misia katoky ny festiveny msi alo zany amiko manokana aloha tsy tokony tsy hoe akalazaina amin'ny 26 hoe mahazo 25 taona ny fahaleovan-tena tsy fahaleovan-tena fonta nga amizao raha mbola zao ataon'ny fitondrana ty raha resaka dilma zao misy zao manala sike reto am'izany hoe manahoana zany zany tena hoe ahoana ny ampianarana am'izany manao hoe zany le de hoe misizony vahoaka malagasy le mpitony manarak'izay koa ny olona koa misy madama anakira zay teny tamin'ny rahavavana kara ny olona madama tsy forcenao amangatsaina fa ny olona manana ny fafitiny satria ny olona tsy manana zany fahaleovan-tena zany amizao raha mba manana fahaleovan-tena ny olona afaka miteny tsy sambosamborona tsy ina hoe de manao fetiketena ny resaka délestage de ho samborona tonga de ho samborona otany hoe tena fa tonga de fitondrany baro mihitsy zany mandeha fa tsisy resaka hoe amina tony saiko tena mbola misy rehefa tsisy tina ny tamin'ny Madagasikara tina tena mampalahelo zavatra tiako tena sarany roa sivifolo any ianareo faray an'ireo vahoaka malagasy de tena hoe ao anatin'ny tena fahasana lalina tena hoe malahelo hoe zao hoe nefa ran'le Madagasikara sisany de makasitraka be be tsy rehefa velona miaraka anaka makasitraka anjaka za mole tety nisy fotoana tety nisy vahiny tonga teto amitsika nisy fotoana ihany koa ny fandraisantsika ny lalaon'ny nosy tsy nitapahana ny herinaratra asa de tsika le teny Andriamatoa Filoha hoe Andriamatoa Minisitra afaka telo herinandro tsy tokony isy tsony ny fatapahan'ny herinaratra nisy vahiny teto tonga teto le tamin'ny fihaonambe farany teo tsy tapaka ny herinaratra zao aim-bahoaka ny resaka satria miresantsika hoe aina de ny hoavy moa zany fianarana fanabeazana misy CEP tokony tsy ho tapahana mba farafarasiny anio ihany salama tompoko salama be ndao dinao mikasika an'le zava misy eto amintsika mihitsy zany mahavalalana satria le zavatra le teneniny mpitondra tsy zavatra tanterahany efa fanantenana fampiasonana fotsiny kanefa mampalahelo isika malagasy mbola manaky ihany misy mitay zao izy lanim-bahoaka efa mihina fa tsy lanim-bahoaka raha ngahy filohatsika teny io zany hoe jadona tsy fanantenandalana mahatonga nitondra Madagasikara gaga ve tsika raha izao manjo an'le firenena raha raisina amin'le voina le teny ananiny zao ohatry ny mampalahelo ihany lasa miteniteny foana zany zay nahazo ndraiky teto ary manao zinina an'le malagasy tanteraky nana fanontaniana petaka de hoe mandra-paharovina hoe vo tena mbo hoe anjaka ny rarany zinitiny mo inona mbo asan'izany misy tomponiny zany ko misy asa ve zany zavatra na ile fahorim-bahoaka ary tsy hitany akory tena hoe le vola tsika malagasy zany efa naneta sy nitaberina ndraiky zany tsy misy de tonga de any de any tsy de teniko tonga atao ty any natao zaga mbola manetana malagasy ihany atete andao irahina le rehetra andao atambatra ny hery raha izao fahorina mahazo malagasy ao efa tsy lohan'ny tory tateraka ny teny le filoha hoe zavatra trisao anatin'ny 20 taona lasa misy akety lasa matin'ny sara malagasy tsy mandeha am'izay lohan'ny herinaratra tsy mandro fahalemana ny tany zany fitakagalany zavatra ny teny zeny taterana afahorisina reo nenana namanana zany de zao malagasy andao irahina le rehetra andao atambatra ny hery ho fanavotam-pirenena makasitraka be misaotra ny Odilon avy na teroka eny moa zany ny fanao-kevitra fanao-kevitra amin'atsika tsy avy amin'ny vahoaka na mpanohitra io tsy mampandeha ny raharaha eto io fa avy amin'ny fanjakana fa rehefa fa mety amin'ireo miala mampionina ny manamanjoa avy aty Toliara ho izy samba misaotra tompoko misaotra ny samba raisika ny antso manarakary salama tompoko miaraba sia miaraba madame Rava technicienne ao madame Rava ihany salama za te ametraka hoe teny efa tsy rariny tsony zao foy ianao maraina midiny raha anao CP zanakao mety tsy mahavita mety tsy saribao ianao fa mba hoe aeritreritra hoe ataoko raha vetiveta sa de tsara le tsisy jiro rehefa tena ilainao zany le jiro de tsy misy ny rano rehefa misy ny anay be aloha ny rano mba hisoranan'Andriamanitra mbola tsy tapaka ina ny soran'Andriamanitra miantso ny polisy rehetra miaramila rehetra miara gendarme miantso anareo
natera-behivavy nareo, manan-janaka nareo, manana ray aman-dreny. Anambatra zay tena reso zay. Tena tsy afaka tsipaka tsony, tena tsikana itsony izay atao, tanam-polo zahay. Miasa nareo zay. Mbola voaka atao amin'ny vahoaka nareo dia jerena amin'ny vahoaka. Avoto zao firenentsika zao fa tena lataka anaty kady mangitikitiky. Tena hoe misolelaka ny jolahy dia mitondra an'izao fa avoto zao. Misy faradolo zavatra rehetra nefa ohatran'ny ela le farany tena ohatran'ny efa hopoaty ihany raha izao no mitohy. Dia miasa nareo raha mbola reny ihany raha mbola natera-behivavy nareo dia jerena amin'ny vahoaka malagasy. Ampio zahay anavitra an'izao firenena izao fa mafy ny mahazo anay. Tena hoe miaina ao anatin'ny tsisiro, miaina ao anatin'ny fiainana tena hoe lasy, tena hoe tsotra tsony. Tena miangaza nareo zahay. Ohatrinona vola azo nareo fa tena avoto zao firenena izao fa zahay tena tsy afaka manao ninona tsony fa dia miantso anareo zay avoto ty firenena ity. Makasitraka sia, perina ihany efa eo. Makasitraka ny Madame Ravo avy eny Isoraka eny amin'ny faneho-kevitra sy ny torapo. Hoy anitra avy eny Ampitatafika ny tenin'ny Prime Ministre amin'ny fandrahoana ny vahoaka tsy hitroatra tamin'ny fihaonana tamin'ny loha olona no nanaovany koa n'io afatra lavabe io dia mino fa azonareo ny tiako lazana vakeo hatramin'ny farany. Ho vakiana rehefa avy eo ngambany rehefa orinany amin'ny 1:30 ora ho vakiana le afatra lavabe tapy somary tapaka kely. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Efa tafiditra ianao, salama. Salama, faneho-kevitra avy ety Toliara. Iza le avy eny Toliara? Naki. Iza? Naki. Naki? Ndao Nakia. Avy ety Toliara mahavasy. Ndao ary. Lasa Naki. Tao mahavatsy faharoa tao raha ny fampitarana nataon'ny mpanao gazety avy eny Toliara any bonhomme dia nisy lehilahy mpiandry tanàna gardien sécurité moa zany nodry ny maty voafiry antsy rehefa andeha ody ny ariva ny alina sany ohatratsy izy tany mahavatsy faharoa tany tsy haiko ino vonona le radio. Miraba sia. Salama nareo avy eny amin'ny Mbanidiany. Vonona le radio. Hay tonga dia efa fantatsy izany kely moa. Iza moa le anarana? Monsieur Yadza. Monsieur Yadza. Za tiako tenenina isia mahakasika ny Jirama aloha voalohany. Io mahakasika ny Jirama io sia ngany tena izy tokony io Jirama io ngamba raha tadiditsika tsara raha mahatsiarotsika rehetra tamin'ny 2000 talohany 2009 io ary tamin'ny farany 2009 nisy ambombava atao amin'io Jirama io. Ambombava tena azo atao hoe mahavelona ny Jirama io ary natafarina ny Jirama. Misy ireo hoe politique de développement dia misy ny hoe politique de destruction. Ty fitondrany ity nanao an'ilay politique de destruction zany ty fanjakany ity. Izany hoe le vola tao amin'ny Jirama netiny nampiasaina tamin'ny tetezamita nanaovany an'ireny lazainy fa hoe tolom-bahoaka hoe mafanonganam-panjakana ireny. Tsy tolom-bahoaka ireny fa fanonganam-panjakana satria misy maramila nampiasaina tamin'ireny fotoana ireny dia izay no maha hoe tsy tolom-bahoaka azy. Ny tiako hiaviana amin'izany mixi dia izao mahakasika ny Jirama amin'izao fotoana izao raha ny tena izy tokony io Jirama io tokony raha ny tena izy tokony tena hoe tafarina raha izao fitondrana izao no nampiasa ny volana vela tao tamin'ny 2009 satria ambombava efa tany amin'ny 29 miliara mahery d'ariary ny tao mety mahavita ihany an'izay kely nazahoana nanarina ny Jirama. Ka nampiasana tamina zavatra hafa le volako? Ka lasa any amin'ny zavatra hafa satria tsy nisy vola nampiasana tamin'ny fitondrana tetezamita ary ny reare ampitantana misy zany hoe navita tentsika. Hoe tsisy fanampiana valvelany nefa izy navita ka le volan'ny Jirama tsinona no nampiasainako dia lazaina fa na dia natao daholo zao fanarana po rehetrarehetra zao nentina namarana nanaovana ny tetezamita 5 taona raha tokony valambe. Afaka miverina rehefa avy eo Yadza. Afaka miverina ianao fa 2 minitra moa le izy dia mba tsy hisy ny fiangarana eo rehefa Yadza no miteny dia ohatra ny tena lava 2 minitra ihany 2 minitra dia miverina rehefa avy eo afaka miverina miditra miantso Yadza rehefa avy eo ezahanao fitipitinina ny tapany faharoa amin'ny famelabelarana eto dia ho ampidirina loloa nareo satria tena fanosika be mihitsy ny antso ato. Miarabanao ary? Salama tompoko. Salama tompoko. John Viti Tomasina ihany rangaha. Ndao John. Izy io zany le problème misy a Madagasikara aty dia karan'izao.
tokony le mpagnano politika mihitsy ny natsimbriko eto ary za sy rehefa mahafantatany zany le mpagnano politika jiaby rehefa tsy ampafantatra hoe misy fifidianana ataontsika Madagasikara ino komandiny la Frantsa marina tsika io sa tena fifidianana ara-dalàna mahamalagasy atsika ny ataontsika io so de fifidianana le vahoaka zany voafitaka foana hatramin'izay ka hatramin'izao dikan'izany tsy manankombana mihitsy le vahoaka fa tsy maintsy magnano ty hagnano ara ka zay zany na voalohany tiako fantarina de faharoa magnaraka an'izay ny resaka jirama io hainy fanjakana tsara be magnarana izy io fa tia mihitsy ny Madagasikara antsika ty mipontika vahoaka malagasy ary resaka ny premier ministre regny raha tsy izy aby izy regny ka raha tsy tokony koraniny aby izy koraniny regny fa nahazo seza izy de tsy tialozongozongona ahoana moa vahoaka rehefa misy mpitandro tsy azo ilasa tsy azo ane hoezitra ka misaotra ten'Andriamanitra sompoko atreo nenina misaotra John avy ana Tomasina moa zany ka zay tokoa hoe raha koranizareo io ve tena raha voadinika tokoa sa mivolambolany raha fahatany ny mpitantana Andriamanitra zay ohatrany hoe rehefa mitena ny mpitantana de zavatra milay be daholo ny teneniny zareo eo ary ny tena zavatoza de raisin'ny mpitantana ho fahavalony daholo zay milaza ny zavatra mifanohatra amin'ny teneniny tokony mba mieritreritra kely ana mpitantana so de mba misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy tokoa matoa le vahoaka miteny matoa le vahoaka milaza asa re fa betsaka moa ny mpitantana mihaino ny fandaharana de hoana ny fandehany de mino fa mba isoraisiny zareo ihany ny antsoantso sy ny fitaraina nataon'ny vahoaka eto fa sady eritreretinareo zay eto amin'ny de hoana ny fandehany no de manena anaovana antso mihitsy moa anareo le mpitantana loatra ka misy tena mahita ny tena fetezan-javatra amin'izao hoe tena mety tokoa le izy mba hitantara izao kosa ange le zavatra tena mety ary raha toka tena misy tokoa zay de arabasoa arabatsara satria zay le nametrahana anareo eo amin'ny fitantanana io fa tsy hoe tadiavana hoerahoera sy angalana point akory le izy de hoana ny fandehany allo salama tompoko afio ien tompoko salama tompoko Laurent Dika avy Andilameno ihany Laurent Dika avy Andilameno Laurent Dika avy Andilameno dao Laurent i fitondrana ty tena fitondrana manafoaka olona mihitsy milainga moa de efa tsy lazaina tsony ny fanasoasona moa reny député sy ny olona reny moa de efa raha tsy fantatra fa tsisy zavatra tena tsony ty fitondrana ty tena mariny fa ny vahaolana misy le raha namana ny teny teo hoe ino moa teneny teo avy teo hoe tena tokony mieritreritra tokony mandray fanapa-kevitra ty vahoaka fa tena ty fa tsy izy tsony ty tsika ty ho fato azy aty foana zany raha zao mifoana zava-misy tsy avela hiteny tsy avelany hoe hevitra kita tsony e sotra betsaka tompoko Richard avy le fianarana no tenany zay teo ye misaotra Laurent Dika avy any Andilamena izay mitondra faneho-kevitra teo salama dafy matahotra sady le nga omaly iny fa hoy izy hoe aza mambolokorotana hony tsoraka hahaha be deabe de tsoraka mbola haizany azo la hony mahay zary mitondra de tsy enjehan'ny eritreritra ao ianao hoe manakorotana zahay miaraba tompoko salama tompoko ye de hoana ny fandehany iza de avy aiza soanianto zara araka teny ramatoa teo na Edson sexuel fa araka ny teny teo hoe miaso miaramie miaso ny polisy ireny sy azatenena reny ireny zay misy taolany ihany zay raha reny ilaza zaotrana de fotsy atsika vahoaka ihany io sika ihany mitambatsy de vita misaotra ny Edson valy teny ho an'ny ravo avy nisy raka moa zany ny teny Edson teo iny am'le hoe atsona ny mpitandro ny filaminana hoe tena vonjeo ny firenena dafy ny mahazo fahefana ty Tomasina de mivadibadikevitra miverina tsikelikely ireny fitiavatena fitiavam-bola fanotara-pahefana ary ny sasany mba tia tanindrazana ka hita izany fanoerana izany ary sahirana ireo miaro ny madinika de ahoana ny fandehany miverina kely zasena da madame Giselle mikasika an'le lalam-pirenena satria tapaka mantsy izy teo ny oeraoera be no maly tamin'ny alina ny ministry ny asa favety mandeha le RN2 azafady aminao monsieur le ministre averiko aminao fanondrony ihany ty teniko ty hoe ianao rehefa mandeha Tamatavy Antananarivo tsy mandeha Soufrito anao fa mandeha anabakabaka de tsy fantatrao zany fijaliana amin'ny lalam-pirenena RN2 zany fa iny lalana navoakanao iny
ho an'izay olona tsy mahafantatra zao dia hoe efa mandeha mitsy le rainy deux tsy le rainy deux ny mandeha iny fa toy an'le boly varatra tsy milao amoron-dranomasina iny am'le nandrodanana tranony tao depôt quatrième iny ny lalana navoakan-jareo iny fa ny tena rainy deux tsy voakitika zany ao mbola lavaka tsy lavaka nefa tsika miteny zao ny toetrandrony Tamatavy manorana rehefa ririniny dia tena mijabaka mihitsy ny fiara mandeha mijaikojaiko hoe fa aza mba manao an'izany ianao tanànanao ary avy eo Tamatavy ianao tanànanao ary tsy voakarakara-anao ka ireo ny lalana iny mahazo dia avy eo amin'ny développement mahazo an'ireo ferire galana iny tena tsy fiteny lalana tapi-tanànan'ny Tomasy nefa tsy tenenina tsony ianao nefa mba zanaka Tamatavy mitsontsony ianao amin'ny tele hoe amboarina ny rainy deux avekeo izy mbola ny teny hoe amafisina le tetezana 13 mitondrasana an'le motera avy eo anirinifo ny akora ianao zao ny vita an'izany fa raha ohatra vitanao zany misy le ministre ny savavety izany iverina eto fandarana dafy ary ianao merci anao fa raha ohatra tsy vitanao zany dia ho tevaka eto foana ianao fa ianao mampiesina ny vahoaka makasitraka tompoko